Arabe, araban'ny rivo, araban'ny maïva, eny ary zao vao tafiditra fa mbola somary maro ina somary erena toy ny Marta sady be ny asa injehana dia zao vao manam-potoana kely fotsiny aza fa tsy betsaka fa najanajy zany dia fotoana efa ny fanomezana moa ty hoe chronique du midi no filazantsika n'ity fandarantsika ity izay arahantsika eto ny latsinainy, talata, lakamisy, zoma. Ny alarobia zany tsy misy satria tena full tanteraka ny fotoana rehefa larobia dia zay nahatonga ny larobia tsy misy. Indraindray za mety rehefa tsy mametraka annonce mialoha ao am page zany zay dia dika zay tsy misy ny chronique du midi fa matoa mametraka time mode zay tsara marina ho antsika mpanaraka ao amin'ny TikTok satria ny live eto tsy voatahiry no zay moa ny fanaovan'ny TikTok azy dia any amin'ny page nareo no mijery azy raha ohatra ka tianao review kely le zavatra zay efa voaresaka tamin'ny farany. Bon, ceci étant, androantsika iresaka zavatra anankiray satria cours de citoyenneté izy ity zany hoe satria moa tsy misy irika fahana manao cours de citoyenneté dia zao hoe pourquoi pas eto amin'ity isaka roamby folo ity no resantsika mombamomba an'izany. Eo moa zany hoe citoyenneté eo ihany fa resaka fanabeazana ny vahoaka mihitsy amin'izay toetsaina famoazan-tsaina karazana ao na rezavy lasantsika azy hoe éveil anthropologique ve mety malaza azy ve zay éveil mombamomba ny maha izy azy mba hatonga azy andray tanana ny saina. Ny resakitsika androany dia hoe c'est quoi être visionnaire. Ity zany mahakasika na fitondrana firenena. Ny problème any Madagascar dia manao naviguer à vue ny mpitondra tsy manana vision dia rehefa naviguer à vue dia lasa tafalatsaka ao anatiny atao hoe amateurisme. Ny amateurisme dia ao anare zany hoe tsapatsapa tsy sura amin'ny zavatra zay atao fa andramandramana kely daholy ny zavatra rehetrarehetra ka rehefa tena nandinika zany dia problème na fananana vision. Eto anefany ny zavatra resantsika eto tsy ho an'ny mpitondra ihany fa na ho antsika rehetra koa amin'ny maizy azy atsika. C'est quoi être visionnaire? Surtout arana zany miainga avy amin'ny soratra masina za tsy formateur amina resaka leadership sy ny sisa fa miainga inspiration soratra masina. Avana tsara aloha ny hoe vision sy rêve. Tsy olona mpanofy akory ny olona manana vision, tsy olona manao revin-gadra akory ny olona manana vision, tsy olona mpanao arizato am-pandriana ny olona manana vision. Ahoana ny amaritako ny atao hoe vision? Raha mijery dictionnaire nareo samy manana ny définition zany aloha zany tiako marihana rehefa manazava zavatra antony za tsy miainga avy amin'ny définition officielle mihitsy. Misy mantsy miteny hoe diso ny définition anao satria ny définition anao tsy mifanaraka amin'ny définition classique. Zao koa tsara fantatrareo fa ny principe ny dictionnaire dia samy manana ny définition à partir ny champ de domaine de compétence. Donc zany nia eto dia famaritana ny atao hoe vision miainga avy amina lecture biblique. Zany hoe anthropologie biblique ary zany. D'ailleurs raha tianareo fantatra zany nanaovako ny teziko dia hoe lecture anthropologique de la Bible. Zany hoe amiko zany ny soratra masina dia akana koa inspiration amin'ny zavatra be lehibe. Bon, ny définition natao hoe vision nia bibliquement parlant dia raisiko amin'ny tantaran'i Abrahama le izy. I Abrahama rehefa
tsy niteraka fantatrareo tsara fa elabe izy vao niteraka ary rehefa elabe izy vao niteraka dia aona moa zany natson'Andriamanitra izy hoe mivoa ianao dia nivoaka teo amin'ny tenteny tokotany de hoe jereo ny kitana dia Isao izy nisan'ny kitana eny amin'ny abakabaka ary Isao ny fasika eny amoron-dranomasina fa raha vao isanao reo dia vao isanao ny isan'ny taranakao maro tahaka anao ny taranakao io tantara io zany no iangako zany hoe Andriamanitra tsy nampanantena azy volana makitana tsy zany ny visionnaire tsy olona miaina ao anatina promesse dans le vide hoe mba manofy mba maniry indray andro any mba amiko tsy vision zany fanirina si souhait ary désir pour moi c'est pas une vision donc tsy azo anteherana zany fa ty vision ty de zao hoe nasain'Andriamanitra manisa avy ety ambany zavatra tazana tsy hoe zavatra nofinofisiny fa zavatra hitan'ny maso fa au loin averiko le image hoe atrakao lohanao izy dia Isao nisan'ny kitana raha vao isanao le izy zany hoe tazany eny lavitra fa tsy mbola eo am-pelatanany fa tazany lavitra lay zavatra teneninazy zany hoe raha atao amin'ny teny hafa de hoe nampahitana azy amin'ny maso ny finoana ny zavatra ho avy zany hoe anticipation de ce qui va se passer zay niany définition natao vision c'est pas un rêve c'est pas un dream dans le sens hoe manofy eo dia mba manam-panirina fa anticipation ny zavatra hitranga ny zavatra hisy zay le izy hoe Isao jereo izy zany tsy mamorona ny masony ny masony mahita fa hitany lavitra il voit de loin de ianao rehefa mahita de loin mety tsy tena clair tsy mazava ny vision-nao fa approximatif ary izy tsy voisan'le izy kanefa ny tazan'le izy fa mbola lavitra tazany manangasanga eny lavitra eny dia io zany nasain'Andriamanitra hoe à partir n'io zavatra tazanao avy ety io no handrafetanao ny fiainanao ray manontolo ao à partir ny zavatra tazanao avy ety alavitra ty no handrafetanao ny fiainanao ray manontolo zany hoe mise projeté izy amy zavatra zay fa hitany masony fa tsy mbola eo am-pelatanany zay le vision nanara mengy avy amin'ny tantarany Abraham zany hoe nasain'Andriamanitra izy hoe manisao izy tsy miteny hoe mampanantenanao an'ireo fa Isao misy dikan'le hoe Isao ohatrany hoe zavatra efa eo am-pelatanany fa mbola tsy eo kanefany de fa asaina isana le izy raha zay zany lazantsika azy avy eo dia namindra izy tsy mijanona fotsiny hoe de io zany de miandro eo de pasifa teo i Abrahama fa à partir anteo izy dia il doit partir quitter nandao ny tany raitsiny reniny de nandeha izy zany hoe misy décision na action après ny projection d'avenir fa tsy hoe manofinofy fotsiny de hoe zao ny mba vision ko an'ty fireneny ty zao ny vision ko an'ty ankohonako ty zao mba vision ko am'ty toeram-piasany ty de en attend et passif non ny vision avy eo mivadika ho cap zarazarainao cap maro samihafa hoe eto no cap 1 cap 2 cap 3 de ny cap iny avy eo mivadika projet ary ny projet tsy nizaraina ho plan d'action averiko ndray zany le vision dia anticipation ny zavatra efa tazanao manangasanga fa tsy hoe zavatra nofinofisinao sy revirevingadranao tsy mamorona ianao fa zavatra tazanao fa au loin de à partir an'iny ianao no mitracer cap samihafa hoe pour atteindre cet objectif, cette vision, de misy cap maro apetraka ao de eo am'regny cap tsirairenireny misy projet concret pour tsy mbola le vision ery ambony jerena fa le cap no zay le hoe tsy manao azo atao mpandriny
fa le cap zany hoe ty zany étape enjehana étape 1 étape 2 étape 3 na step ozy izy ny anglisy hoe dia ao anatin'ny step sy ny étape zay enjehinao dia ao ianao no créer projet mba hatongavana am'le cap dia reny projet reny ndraiky koa mba tsy hatonga azo projet fotsiny dia maty-momoka any anaty cave tsy maintsy misy plan d'action le plan d'action tena misy agenda manenjika deadline ianao manenjika fotoana ianao fa tsy hoe 8 eo tsy zany misy ny olona visionnaire 8 eo raha mety na tsy mety non misy deadline amina projet plan d'action zay atao rehetrarehetra miainga avy amin'ny tantarany Abraham io no nanaovako an'izay théoriako le izy oa c'est apprendre ou à laisser tsy voatery ho vérité absolue fa ho ana ary nampiariko amin'ny fiainako le izy dia nanomboka teo am'izay Abraham rehefa mipetraka ny projet sy ny cap sy ny plan d'action zay nataony dia nyroso amin'ny atao hoe exploration dozy Andriamanitra hoe mandehana miala amin'ny tany razanao dia jereo ny avaratra jereo ny atsimo jereo ny atsinanana jereo ny andrefana fa ireo tany zay diavy ny tongotrao eno tsara le tenin'ny soratra masina ireo tany zay diavy ny tongotrao izy tsy miteny hoe ireo tany zay tazanao reo fa diavy ny tongotrao reo dia ho anao sy ny taranakao arao tsara ho anao sy ny taranakao zany hoe manana projection d'avenir ny olona manana vision fa tsy voatery hoe limité amin'ny tenany à long terme zany ny olona visionnaire de manana projet à long terme ho héritage ny taranaka ary io ny problème ny Madagasikara ny mpitondra teto Madagasikara tsy manana vision à long terme fa vision à moyen terme pour ne pas dire à court terme mandeha amina émotion sy mandeha amina resaka ino filaza zany mandeha amina resaka amateurisme dia kitay bombona bon andotsika anao zao de anao zao dotsika anao zao fa tsy mijery an'ilay vision à long terme surtout le hoe inona ny héritage ho an'ny descendance manaraka tsy ananatsika zany zavatra fa tsika zany dia agenda na baiky ny mandat tsika hoe ahoana ny atonga an'le mandat misy renouvelé fotsiny any zay zany zavatra anankiray dia i Abrahama nandeha am'izay nanao exploration mode découverte zany hoe mbola tsy acquis le izy na de efa hitsahantongony aza ino tsara efa nitsahantongony le tany hoe ireo tany zay diavinao reo izy de omeko anao sy ny taranakao efa eo zany io le hoe le déjà et le pas encore zany hoe efa eo ambany masonao le izy fa saingy mbola tsy anao mbola tsy acquis dia izay sensation hoe efa déjà nefa pas encore zay natonga azy nandeha ny explorer an'ilay toerana rehetrarehetra na toetsaina nomade le toetsaina nomade tena important be satria tsy olona figé amina toerana anankiray tsy hoe koa reo rehefa nahazo mipetraka izy dia hoe tanareo le olona le hoe za zao efa tonga amin'ny tanjona dia tsy mieritreritra zavatra afa-tsofa efa ty non manana toetsaina nomade satria ny atao hoe hébreu dia ce sont des nomades matony jiosy tsara ho fantatrareo ty matony jiosy très intelligent matony jiosy ils sont craques partout dans tous les domaines que ce soit médecine, économique, business, armement, espionnage, en domaine rehetrarehetra dia io toetsaina nomade io. C'est tout un programme. Io toetsaina nomade io no mahatonga an'zareo enjana be. Tanareo nomade manana capacité d'adaptation enjana be amin'ny toerana zay misy azy. Rehefa tonga amin'ny toerana anankiray zareo dia mametraka amin'ny tenteny dia mijery ny manodidina dia manao assimilation fa tsy intégration ny intégration masy de hoe miezaka misadapter am'le fiarahamonina fa ny jiosy manana le toetsaina natao hoe assimilation tsy haiko ny manadika an'izany amin'ny teny malagasy mi assimiler am'le réalité izy
de rehefa miassimile am'le réalité izy a de tena mora aminy mihitsy no tonga de s'infiltre ao anatin'lay milieu misy azy de tonga dia mora mandray zavatra izy izay no mahatonga ny zala reo performant be fa tsy manana toetsaina na urbain hoe efa eto azy zao de azoko le tany kanana de efa mipetraka eto amy tany kanana dia mihinana voloboka misotro ronono de manao la vie de mipetraka eo ça c'est pas une mentalité juive fa mentalité juive dia mentalité abrahamique c'est une mentalité de nomade tanareo tsara zany fa ny visionnaire tsy olona statique hoe tratrako ny tanjony tratrako ny vision ko zay foana moa no mahadiso hevitra ny olo de mipetraka izy de mitorevaka eo de mifitetakeo mivoretakeo fa Abraham il se met en route any lakle an'le izy ny olona visionnaire zany a de tsy olona matory ao mpandrina tsy olona miandry ny figadonany zavatra de miandry ny fitondran'Andriamanitra miandry ny rariny fa c'est quelqu'un qui se met en route de manana mode exploration mode nomade mitety ny zavatra rehetrarehetra de aveo rehefa nandeha ny exploration dia inona ny zavatra nisy ny fomba hitondrany ny fiainany ray aman-tola ao anatin'lay l'exploration dia toujours manana ty fitratsaina ty hoe aiza ho aiza ny hisy ny taranany ao afara ça c'est très important zay zavatra anankiray zay eo zany no mahasamy hafa ny olona mana toetsaina pro sy amateur le amateur dia le olona ao anatina rivingadra foana izy ny amateur raha ataoko tena ratsorona raha comparena zany ny olona visionnaire de olona pro ary ny olona rêveur de amateur zay le izy ahoana ny amateur ny azy de ataon'le izy andramana passe-temps tsy tena nanany conviction fa hoe atao fialam-boly raha ohatra ka mety à temps partiel zany hoe tsy miinvestir ao amin'ny énergie ray manontolo izy fa une partie de son temps raha manam-potoana izy de ataony zany raha ohatra izy ka raha salama raha ohatra fa tsy à temps plein ny amateur dikany hoe amateur avy amy teny latin hoe avy amy teny latine io zany hoe aimer zany hoe manao a raha mazoto manao a quand j'ai envie manao a quand je veux zany esprit na amateur fa ny esprit ny olona visionnaire de esprit na professionnel dans le sens hoe non raisiko ohatra ny vocationko mihitsy ity coûte que coûte je mets le paquet à temps plein le temps plein tsy voatery hoe pikarana fa le à temps plein de zao hoe tsy mikanty na ny fotoana laniny izy na ny énergie laniny amin'io zavatra io satria izy a tena ao tanteraka ny fony sy ny sainy sy ny fanahany ary na de tsy mazoto ary izy tsy ohatran'le rehetra amin'ny amateur le hoe rehefa mazoto a de ho ataoko io fa ny azy même izy kamo de il s'oblige ngambandra zay lazantsika azy ho am'le zavatra satria misy enjeu ao ambadika ao de zao ina le enjeu tsy izy mijereny fa ny héritage ny taranany le taranaketo tsy voatery hoe taranako anany fa ho an'ny afa aorina io le mentalité ny Martin Luther rehefa napetraka taminy fanontaniana hoe raha tonga rapitso Jesosy inona no ataonao de namaly Martin Luther hoe raha tonga rapitso Jesosy dia amboly paoma be de be tsy mahazo an'iny teny Martin Luther iny rapitso ve ny tonga Jesosy de amboly paoma ianao andra ça sert à quoi herim-po verimaina non zay ny olona visionnaire tanareo fa le olona visionnaire tsy le miandro eo fotsiny de hoe roviny Jesosy tonga de miandry Jesosy any amy raha olanitra fa ny olona visionnaire tonga de misy plan d'action ary manana plan d'action pour la génération d'après zany ny olona visionnaire ny olona visionnaire dia manana plan d'action pour la génération d'après tonga rapitso Jesosy de amboly paoma image le izy métaphore fantatrareo tsara fa ho an'izay mpamboly paoma amin'ny fatrasondrariny iny mahalala zany tsara mamboly paoma androany ianao a faraingany ndre telo taona vao misy voa 5 taona any izy vao tena matoy tsara dia ao anatin'ny toetsainy de hoe mamboly an'ity paoma ty zay tsy ioty ny vokatra ny visionnaire dia pionnier ary efa mis'attendre fa tsy ioty ny vokatra ho azy fa ho an'le génération après
izay tsy misy eto Madagasikara. Izay mentalité zay tsy ananany gasy. Les occidentaux ils sont pas riches ho azy fotsiny reo sinoa reo tompoko tsy io nitanjaky ny sinoa amizao io ataony Xi Jinping io projet 50 ans passé io de zao ndray Xi Jinping manao projet Chine 50 ans ho avy. Tsy misy zavatra tonga ho azy zany reo fa zay lay ny olona visionnaire mandeha am'izay fomba fisainana zay. Dia izay le teneko hoe ny olona visionnaire zany de olona mana toetsaina professionnel. Les professionnels eto tsy voatery hoe fanafaizana fa c'est un état d'esprit. Le professionnalisme c'est le amateurisme. Raha mijery anao na ny fomba fitondrana ny firenena de c'est de l'amateurisme parce que les dirigeants n'ont pas d'une vision pour l'avenir. Même chose aussi na ny fiarahamonina na ny fiangonana dia tsy misy vision d'avenir. Enfin, on ne fait qu'entretenir gestion de fonctionnement, gestion d'entretien misy. Ahoana ny afana amin'ny entretenir an'ity fireneny ity, ahoana ny afana amin'ny entretenir an'ity fiarahamony ity, ahoana ny afana amin'ny entretenir ny tokantranoko, fa tsy manana an'le hoe et puis après next. Ça n'existe pas. Zay zany zavatra toetsaina visionnaire zany. Dia ny vision io averiko ndray zany se traduire en cap. Vision zany tantarany Abrahama averiko ndray ho an'izao vao miditra nasain'Andriamanitra hoe atrakao ny lohanao de jereo eny lavitra eny. Zany hoe misy nampianatra ny tindra mandeha hoe nampianarin'Andriamanitra i Abrahama hitia mialohan'ny fotoana sahady ireo taranakiny zay mbola tsy eo ampelantanany. Averiko nampianarin'Andriamanitra i Abrahama hitia avant l'heure lay taranaka zay mbola tsy eo ampelantanany. Ahoana zany? Azo ataovy tsara ve zany hoe mitia ny taranaka mbola tsy eo zany? Izay le fitiavana tanin-drazana. Le fitiavana tanin-drazana, le patriotisme, c'est pas un patriotisme fotsiny hoe andeha hilahatra any amin'ny arabe dia manaraka ny lalàna. Patriotisme de zay mianatra mitia ireo taranaka zay mbola tsy eo ampelantanany. Ao zay mbola tsy eo de fa tiaviko sahady zany hoe ny taranako ny génération d'après-ako dia tokony ho tiaviko sahady aratiako ny génération d'après tany tohina no avelako azy androany. Miainga avy amin'ny Abrahama no miaingakiny zany définition ko zany fa tsy définition ao anaty dictionnaire na ChatGPT na Google. Miainga avy amin'ny soratra masina no anaovako an'izay. Averiko le raisonnement nasain'Andriamanitra nijery ny kitany eny alavitra izy de hoe tahaka an'ireo izy ny taranakao. Zany hoe anticipena hoe ataovy toy nefa eo sahady ireo zanakao reo dia rehefa izay ny mentalité-nao hoe za manana andraikitra am'ireo zaza be dehibe reo de miova ny famindranao. Fa zany hoe sikiriny hoe mbola tsy eo hoe bon je peux faire ce que je veux ko mbola tsy eo ariziko mbola roviny reo vao tonga eo amiko eo dia manao la bringue manao la vie. Fa rehefa ozanao hoe efa tazana fait comme s'ils sont déjà là de miakina am'izay ny fomba famindranao. Zay nataony Abraham. Intéressant bien le concept abrahamique. Donc zany pour moi avoir une vision dia c'est voir, mialatsiny am'le teny français verberna satria izay mampalaisy c'est voir au-delà de ce que les autres peuvent voir. Tahaka ny Abrahama ihany. Zany hoe ny atao hoe vision amiko dia ny fanananao capacité mahita mialoha sahady non mahita ny zavatra tsy hitan'ny olona. Tsy hoe tsy hitan'ny olona satria ny problème-ny olona dia variana amin'ny ankehitriny izy. Sakanany anio izy. Fa ny olona visionnaire dia mahita ny zavatra tsy hoe ho avy fa il voit au-delà de ce que la masse peut voir.
zany ny atao hoe fahitana raha mpaminany ny soratra masina jerena zany tsy le fahitana le diso be ny définition ndra la fiangonana sasasasany hoe mpaminany de hoe aminany afa isy bomba latsaka any à Paris, ça c'est du n'importe quoi, c'est du charlatanisme na resaka 10 heures de bonne aventure zany na olona le non tsy zany mihitsy ny toetsaina prophétique dia toetsaina zay il voit au-delà de ce que les autres voient. Azavaiko bebe kokoa izy mitovitovy amin'ny sentinelle pitily ao soratra masina dona kako zany ny pitily dia ilay apetraka amin'ny toerana ambony ka manana vue globale ny situation. Ny olona ty ambany tsy manana vue globale fa vue au ras des pâquerettes aty ambany no hitany zany hoe izy tazany eo no hitany dia iny nefany mamitaka le zavatra tazana aty ambany iny fa ny olona manana hauteur c'est le prendre de la hauteur de ery amin'ny tilikambo ery izy les pitils na les sentinelles de manana vision globale sy manana vision plus complète dia iny le hoe voir au-delà de ce que les autres en bas voient. Azonareo zany izy zay ny atao hoe pitily la sentinelle. Un visionnaire, c'est un sentinelle. Et un sentinelle n'est pas un rêveur. Un sentinelle, miakatra amin'ny tour de contrôle, mahita ny zavatra tamy zavatra ho avy na loza ho avy de fa tazany hoe manangasanga hoe isy loza hitranga na koa ny fahasoavana ho avy de fa tazany mialoha le izy hoe tahaka ny projection ihany le izy. Fa c'est plus que la projection. Zay le izy dia misy passage biblique voatery tsy fombako ny eto amin'ny TikTok no mamaky soratra masina fa je suis obligé amaky an'ity texte ty satria intéressant be le izy hoe ny fomba filazany Jesosy azy de hoe savoir lire les signes du temps. Nan Jesosy ndray zany ny définition de Jesosy de hoe savoir lire les signes du temps. Non, c'est pas Nostradamus. Savoir lire les signes du temps. Dans ce qui comme narrow lay, Luc 12, Luc 12, 54 à 57. Mais là-dessus, nous avons mis des petits, mais nous sur la masse, on a fait voter à ma kenny, c'est ça. Il y a des mengaviam, ma théologienne, réflexion théologique. Zone voilà, zone Luc 12, 54 à 57. Aro Jesosy tamin'ny vahoaka raha mahita rahona miposaka any andrefana ianareo miaraka am'izay de hoy ianareo ho avy ny ranorana de tonga zany raha avy any atsimo ny rivotra de hoy ianareo hafana ny andro de tonga zany ianareo mpiatsara velatsihy mitarehiny tany sy ny lanitra de hainareo fantarina fa ahoana kosa ny sahaizanareo mamantatra izao andro izao. Zero tsara le vision mahay mamaky ny zava-misy am'izao andro izao mba ahafahana manao projection amin'ny ho avy. C'est ça la vision. Mahay mamaky ny zavatra misy am'izao anio izao mba ahafahana manao projection amin'ny ho avy. De hoe nahoana ianareo no tsy mahalala mitsara araka ny marina fa raha miara mandeha amin'ny manana ady aminao voilà hatreo ihany. Donc, Luc 12, 54 à 57, devait savoir lire les signes du temps. Ces analyses, nous devons voir au-delà. Nous devons fait divers ambition. Alors, ambition typage. Nous devons fait divers dire ma famille nous la demandé de me commenter. Ah, zany ny hevitro za tsy d'accord, zany d'accord, mampalahelo be ndraiky izy, tsy rariny kosa zany, tokony mbanao zao, tokony mbanao. On reste sur ce qu'on voit. Fa ny zavatra zany de hoe ahoana ny miainga amin'ny fait divers io na miainga amin'ireo zavatra mitranga eo trangam-piarahamonina manome projection d'avenir ohatrany ahoana ianao amin'izy io. Mitovy amin'ny prévision météorologique. Ianao zao raha makeny mpiandraikitra ny météo dia ahoana ny ahafahany maminany ataontsika hoe maminany ve zany na milaza ny projeté hoe amin'ny herinandro de hisy orambe
amin'ny herinandro dia maina be ny andro cyclone je sais pas quoi satria miainga avy amin'ny données opelatanany de le données opelatanany dia misy teknika nampianarina zareo anazy manokana iny fa ny tiana tongavana de hoe ny zavatra opelatananao mila mahay manao lecture entre les lignes ary eo ny problème ny maro manao lecture na premier degré foana isika satria tsika mandeha amin'ny coup de l'émotion manao lecture émotionnelle ny akamaroany gasy amin'ny situation misy de oetiny fo oetiny émotion ny pathos ozy ny teny grika oetiny réaction épidermique dia mifamadika ny saina sy ny fo amin'ny fandiniany zavatra fa eto zany de hoe savoir lire son temps et les signes du temps tsy zany tena zany fa Jesosy Luc 12:54-57 raisiko aloha voalohany le kany Abrahama teo de eto ndray nan Jesosy mitovy reo fa tsy ny fomba ilazany azy fotsiny samy hafa dia avy eo rehefa mazava amin'ny olona zay zavatra zay ny visionnaire zany dia mahay mamaky hoe inona avy ny besoin sy ny attente ny fiarahamonina izay tsy hitan'ny olona rehetra ny visionnaire de mahay mamaky sy midéchiffrer sy midécoder ny besoin sy ny attente ny fiarahamonina izay tsy hitan'ny mason'ny olona rehetra le commun de mortel zany tsy mahita an'io satria ny akambiazan'ny commun de mortel dia mandeha amin'ny émotion mandeha amin'ny atao hoe parti partizane hoe zany analyse zany biaisé ozy ny teny frantsay biaisé à partir ny appartenance na groupe misy azy ohatra izy Tim de il réfléchit en fonction de raha manana ohatra izy Irmar de il réfléchit à partir d'André Rajoelina ohatra izy Pasteur de il réfléchit à partir de sa propre théologie et sa propre conviction dogmatisme plutôt raha dogmatique le olona donc zany eto les lectures eo masarotra azy ny visionnaire de mila manana zay lecture hoe inona ny attente inona ny besoin ny la fiarahamonina izay tsy hitany maro kanefa évident be aminazy ho an'ny olona visionnaire vao mijery any le zava-misy izy de tout est évident pour lui ho an'ny olona nefany na de efa mivandravandra alohanao de hoe tsy hitan'le izy io le teneny Jesosy hoe hijery any izy ka tsy hahita sy hainao any izy fa tsy andre na de efa omban'ny masony ao ara le izy hitanao taratra atao Facebook eto zany rehefa le manao faneho-kevitra reny efa omenao izy de hoe inona zany mbola ho ataotsika ozy le olona nefa le zavatra efa omenao zay le problème dia rehefa hitany am'izay le attente déchiffrer ny décoder le attente ny fiarahamonina dia il se met au travail oariko indray am'le fanoarana teneny Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray nahita arenana fenina ozy izy tanareo izy nahitan'lay arena fa tsy ny olona rehetra de inona ny fietsiny de io le action namidy ny fananany rehetra symbolique be zay zany hoe il est prêt à tout perdre parce que ananany antoka le zavatra hitany sy fantany tsy hoe mitsapatsapy izy fa misy certitude à partir ny lectureny amidy no za fananany rehetra mba azahoanan'le sombo tany kely de ny olona rehetra zany kigadrogeny ny soratra masiny za tena sûr et certain fa na enao na zary de tena olona vendrana le banty volany sasaranao metra ny androm-piainanao ve de hamidinao ividianan'io tany kely tsisy dikan'io de ny olona ny mahita ty velo tany kely tsisy dikany fa le zalahy mahafantatra hoe misy trésor amban'ny tany kely tanareo le sary anohatra aseon Jesosy amin'ny fanoarana dia monsieur mirotsaka izy amin'ny asa zay tokony ataony dia izay ny mahatonga ny olona visionnaire zay ny mahatonga reny olona hoe manana esprit na pionnier mpamakilay l'esprit na mpamakilay tsy hoe mafilo be de hoe za tonga de hitrongontrongo fotsiny non parce que efa hitany sahady le zavatra ao ambadika zay tsy hitan'ny olona dia il fonce
même si tout le monde ne le suit pas. Ary important zay zavatra zay. Izy tsy miandry ny avalinan'ny olona, izy tsy miandry ny appréciation-ny olona, izy tsy miandry ny référendum ny fiarahamonina hoe tena mety ry zoky fa ataovy. D'ailleurs, matetika ny olona visionnaire, pionnier dia incompris. Tsy azon'ny olona satria nahoana tsy mitovy les champs de vision. Les champs de vision ny masse populaire aty amin'ny raha de pâquerette, ary ny champ de vision ny olona visionnaire, pionnier dia il prend de la hauteur. Donc tsy mitovy ny champ de vision. Andramo fotsiny ianao zao ohatra hoe mipetraka amin'ny trano misy 3 étages, dia inona ny zavatra hitanao raha ty amin'ny rez-de-chaussée ianao? De mekaranao any amin'ny dernier étage de any amin'ny lavarangana farany ambony, de inona ny zavatra hitanao? Mitovy ve ny champ de vision-nao eny ambony eny sy ny champ de vision-nao ety ambany? Tsy mitovy. Tsy hoe zavatra foronina l'izy na miseho milay fa c'est une réalité constante. Dia eo zany no mahatonga azy sahy manao innovateur, mana projet d'innovation. Le innovation tsy le olona le hoe tianao zava-baovao, io koa zany mila tandremana tsara le syndrome le hoe tianao zava-baovao foana. C'est pas ça. C'est pas une question hoe tianao zava-baovao, tianao zavatra miavaka amin'ny olona. Miavaka ho azy le izy satria rehefa hitanao zany fa complet daholo ny manao analyse ianao le zavatra rehetra, de tu te lances, tu fonces. De nefa ny zavatra ataonao iny mety ohatrany vaovao be amin'ny olona fa aminao le izy c'est quelque chose de normal. Azonareo izy aminao izy c'est quelque chose de normal, fa amin'ny olona izy de ohatrany innovateur be na révolutionnaire be, ary zay ny mety mahatonga anao ho halan'ny olona satria ianao zany te hiseho hiavaka amin'ny olona raha fijerin'ny olona azy. Nefa ianao tsy mieritreritra ny te hiavaka fa le zavatra est tellement évident eo alohanao dia tu te lances quoi. Ianao zao ohatra misy vary eo alohanao de misy sotro ao de misy laoka eo, ianao ve ametraka fanontaniana hoe vary ve ty fa efa io mazava be zao vary sotro de mihinana. Zay. Dia eo no ahitana ny différence-ny amin'ny masse populaire, amin'ny be nahoana na ny maro anisa, satria ny visionnaire noho izay rehetra lazaiko zay sao de vao zao masy misy mijapy train de tsy mahazo resaka fa ivereno enona rehefa vita ty, dia mahay manavaka ny hoe ity essentiel ary ity superficiel. Ny maro anisa tonga de any amin'ny superficiel fi daholo no mifantatra satria maninona mandeha amin'ny émotion, mandeha amin'ny lecture premier degré, ary manana champ de vision voafetra satria au ras de pâquerette. Ny olona manana vision ohatrany mpitily sentinelle de manana fahitana complète kokoa, de rehefa manana fahitana complète anao de manana assurance, de aveo anao mifonce, de le mifonce iny anao satria fantatra hoe ato zany no asiako ny tongotro, satria hitanao ny essentiel ao anatin'izay zavatra rehetra zay. Ny zavatra tokony homananao raha visionnaire ny olona anankiray dia il faut s'attendre amin'ity zavatra lazaiko tia, tsy ho azon'ny olona mihitsy ianao. Les gens ne vont pas te comprendre. Ça c'est sûr. Aza manantena ny validation ny fiarahamonina hoe tena mety io rangaha, raha izay no andrasantsika de tsy hisy raha manjary. Fa ny visionnaire dia miomana izy ny ho irery. Efa nanao vidéo an'izany zay tamin'ny sahazany io teto hoe un vrai leader il sera seul. Satria hitanao ohatra ny olona le petraka eny amin'ny tanao le sentinelle eny ambony tour de contrôle, eny amin'ny tour de contrôle ianao eny ianao enao rery no eny. C'est logique que tu sois seul. Déjà c'est pas déjà les toerana tsy confortable ho an'olona rehetra. Ianao zao raha ohatra hoe hitanareo efa nahita reportage ndray mandeha reny le hitanareo le voan-dranomasina misy an'ilay le tour misy fara hoe iarovana ny sambo zany mba tsy hikarefitra amin'ny morontsiraka, dia be karama be ry zalahy fa mafy asa. Ina le mamafy asa aza isolé izy eny ampovoan-dranomasina eny ambony toro eny mampirehitra an'le jiro, mi-entretenir an'le jiro mba tsy ho faty satria raha vao maty io jiro le fara io dia ny sambo rehetrarehetra arendrika.
dia nanao témoignage les zalaza oui tena mafy be izy satria tu te sens à un moment donné tu te sens vraiment très seul ary tsisy namanao ty afa-tsy ranomasina mitabataba enao reriny eo nefany matsary koa anao manana responsabilité hoe raha za zany milasy eto dia potika daholo ny sambo rehetrarehetra ary very ny marchandise tiako atongavana de hoe rehefa enao no visionnaire na sentinelle de tu vas être seul. C'est le prix à payer donc normal zany no tsy manana an'izay ny akamaroan'ny pitarika malagasy surtout ny mpitondra satria non on veut être adulé, on veut être chouchouté, on veut être divinisé, on veut être déifié, mais jamais être seul. Or, c'est le lot du vrai chef. Satria tsika malala tsara fa reo olona manodidina anao lèche-botte daholo mba tsy lazako teny ratsy. Ce sont des lèche-bottes, donc ny zavatra zao lazainy anao tsy maintsy hivaona amin'ilay champ de vision anao. Hivaona amin'ilay champ de vision anao. Donc zay mahasarotra le toerana zany raha zay no azo resahana azy. Ya conclusion-ko dia ame anareo fitenenana raisiko ohatra fa conclusion ngeza be ny fiainan'ny pasteur Martin Luther King. Za aloha tena exemple ho anahy misy le rangahy iny tsy amy resaka toetra za tsy miditra amy toetra ny be deabe ny critique momba ny Martin Luther King fa ny le resaka vision nananany. Hainareo tsara le phrase malaza ny Martin Luther King, I have a dream. You dream io c'est pas le dream rêve gadra fa dream ina zavatra teneny tao manofy aho izy tony tazako eny ambony tendrombohitra zany hoe zavatra ohatra ny Abrahama zany tazany ambany masony eo ery apitany ery plutôt hoe zaza mainty hoditra miara milalao amin'ny fotsy hoditra de ohatra hoe fa hitany mialoha sahady zany dia rehefa zay ny rêveny zay ny vision plutôt de inona ny zavatra voalohany nataony Martin Luther King sensibiliser ny karahamonina aminy. Tsy maintsy manomboka amina sensibilisation aloha ianao satria le vision anao tsy hitan'ny olona rehetra na tsy azon'ny olona rehetra donc tsy maintsy manomboka amina sensibilisation. Vita ny sensibilisation nataony Martin Luther King de inona nataony s'engager am'izay izy nirotsaka. Hitanareo reny izy le nirotsaka andalana reny tena ny afarary moa nahafaty azy mihitsy satria izy nanana vision hoe ho antaranaka ao arina. Zay izy hoe tony efa hitako sady mbola tsy tanteraka tamin'ny andron'ny Martin Luther King izy ohatra nefa hitako sady ozy ny zanaky ny mainty hoditra iaraka lalao amin'ny zanaky ny fotsy hoditra tanteraka ny izy am'izao fotoana zao zany hoe efa hitany mialoha le zavatra hitranga am'izao 2020 taty aorina zao kanefa tsy hisy zany raha tsy misengage izy ary nefa ny engagement tsy azahoany vokatra ho anazy fa azahoany vokatra ho an'ny aorina. Iny le lazaiko tao hoe mamboly paoma raha ho tonga ara-Kristy Jesosy. Hitareo le mentalité de aveo ao anatin'le engagement raha mandinika ny tantara Martin Luther King de tsy maintsy misy risque ambony be prise de risque tsy maintsy il faut pas se mentir misy risque énorme raisinao ary risque hatraminy atao hoe question de vie ou de mort. Satria nahoana satria ianao rehefa manana an'izay le ataontsika hoe vision zay dia misexposer ianao amin'ny adversaire. Tsy maintsy misexposer ianao amin'ny adversaire dia rehefa misexposer ianao dia mazava ho azy tonga de manana ennemi automatique tsy mamorona fahavalo akory ianao fa tonga dia mise créer ho azy ny fahavalo. Dikan'izay zany de zao hoe sahala Martin Luther King conscient izy ny hoe ho mbola ho lavitra ny ady resaka lazonady ty zany politique d'usure ny visionnaire tompoko de manana zay politique d'usure zay tsy olona mandeha amin'ny atao hoe instantané zao de zao ny époque tsika mantsy époque ny instantané manao café instantané makeny amy guichet anao de pianao bokotra de mivoaka ny vola. C'est le monde de l'instantané, le plaisir instantané, mais pas le plaisir durable. Le mot durable, Ramandine Knaro, Amzo Andro, et Fresakatsun Zan, fa, Nzo des eaux. Kanefania, ni visionnaire, a dire, il conscient isoué, bola ou lava, ni lalana, le chemin va être long,
ho feno obstacle ary tsy ny obstacle mihitsy no anaka anazy, tsy ho fleuve tranquille mihitsy, ça c'est sûr, ary ny fahalalany an'izay na ny conscience ny an'izay zavatra zay no mahatonga azy mamorotra tanàn'akanjo hoe il faut se battre. Zay no fomba fijeriko ny amin'iny hoe visionnaire iny, ka izay toetsaina zay a no mba tiana ho ampitaina antsika mpiray-tanindrazana. Tsy resaka étalage de connaissance no atao eto fa hoe mba ampitaina antsika zay fijery zay hoe mba firy mba manana an'izay tsika, mba hanana an'ilay hoe tany injanaka fa tsy tany indrazana fotsiny, tsy nirazana tany aloha tany efa vitany azy fa tany injanaka no tsonjovintsika. Soyez comme Abraham, aimez aujourd'hui la génération à venir. Zay Abraham zay, tsy izy ane nandova ny tany Kanany, tsy izy nandova le tany nampanantenana ny tarana, fa il s'est mis en route pour eux. Zay ny vocation abrahamique. Dia zay ngamba no azoko tenena farany de farany, de zao hoe ny olona visionnaire de tsy olona oisifa mihitsy na passif, fa ny olona visionnaire de actif. Mbola veriko ndray a, tsy comprendre anao ny olona, les gens vont te considérer comme un fou, fa tsy zany jerena fa ny impact ny rapide. Selon tantara noir, peu importe na tantara na mythe, pour moi c'est pas ça le problème. Izy tsy nomé rehefa nanao ny sambo fiara noir, était fou. Anamboatra ny ty sambo fiara ngedana be ty voatany maina tsisy ranomasina tsisy nenina. Fa il était visionnaire. Les visionnaires tsy hoe izy nanofo fa napahitana azy, nampahafantarina azy hoe ho rendrika ty fiarahamony ty. De nous les zava-misy asa raha tadidianareo le tantarany noa iny de hoe tafakatra ty amiko ny faratsy nao Andriamanitra ka mila manao sambo fiara anao, zany hoe miaingy avy amin'ny réalité, miaingy avy amin'ny situations no miteraka vision, fa tsy hoe manofinofy atoandro akory na de atoandro ary zao. Sotra anareo nanaraka ny eno dia manasa anareo ary hiditra zay vonona ny aneo hevitra ho anareo ato amin'ny Facebook dia eo amin'le sarin'olona anankiroa mifanina ohatr' zao ohatra hoe invitation sur live zany ampidirina anareo ho atsika ato amin'ny TikTok efa mazatra, eo amin'ilay sarin'olona anankiroa koa hoe invité tao ary. Ya Solemita, zay mihitsy ka izy. Soyons comme Abraham, un grand visionnaire. Le peuple malgache a besoin de visionnaires. Tsy maninona na considérer nous la dalar. Mais un grand visionnaire qui se met au travail. Zay le resaksika teo. Manao résumé kely le voalazako hoe les visions zany de hoe mahita à l'avance ny zavatra, tsy hoe zavatra hitranga fa visionner zavatra avy lavitra, de avy eo iny a mitracer cap, de avy eo ny cap miteraka projet, de ny projet tanterana amin'ny alalan'ny plan d'action. De raha averina avy aty ambany zany de le plan d'action iny no tohatra zana tohatra atongavanao eo amin'ilay atateraka le projet, de le ensemble na projet nafahanao manatratra cap, de ny cap iny mitambatra atongavanao ery amin'ilay vision. Zay zany le enchaînement le izy, karazana ohatran'ny hoe karazana cycle. Zay zavatra hoe définition ny raisiko miainga avy amin'ny vocation d'Abraham.
sy ny fanazavan-jasosy amin'ny Luc 12:54-57 le hoe savoir lire les signes du temps pour anticiper l'avenir. Ja. Misy manaka lazaina ve? Sa tsy misy? Eny ary raha tsy misy de tsy manino koa ka tsy voatery hoe tsy voatery hisy olanao intervention foana fa raha tsisy dia zay no zavatra mba nateritery ny foko tao satria tsika efa nifampiresaka teto hoe ilaina ny edukena ny vahoaka izay tsy de atao loatra ny ampiangonana ny éducation citoyenneté amiko karazana éducation à l'éveil anthropologique satria problème anthropologique problème angasy avant la politique même la politique n'a fait que aggraver la situation zany hoe nanaratsy vao maiky nanapitrotraka ny politique nanimba fanampiny fa problème anthropologique dia tsy maintsy misy éveil anthropologique koa kanefa ny lecture anthropologique ko dia lecture biblique ihany koa satria amiko ny soratra masina dia c'est un message incarné fa c'est pas un message fantasmé c'est pas une idéologie c'est pas une philosophie c'est un message incarné ao anatina tantara dikan'izay zany raha zavatra vérifié historiquement zany hoe tamin'ny tantaran'olona donc azo inspiré avana izy tsy copiena fa inspiré avana samy hafa zany. Ya zay ary raha ohatra ka tsy manakolazaina tsika dia katotsika zao ny live androany dia manome fotoana anareo amin'ny fotoana manaraka indray raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra ny manaraka. Kapok'Andriamanitra non déjà aloha le kap'Andriamanitra tsy mikapoka efa nanaovantsika fampianarana lavabe io tao amin'ny Facebook taker le hoe la théologie de la rétribution jereo kely zay any amin'ny YouTube any na any amin'ny Spotify tsy haiko fa ny page Facebook raha mbola voatahirina tsia fa efa nazavana io la théologie de la rétribution zay toeriko marindrano tsy misy zany rétribution zany fa c'est une croyance na koa mal interprétation de texte de lasa iverina hoe kapok'Andriamanitra donc efa nataotsika io eny ary samita in'Andriamanitra daholo raha tsisy intervention si ao io ka misy io tena nataotsika io io resaka rétribution théologie de la rétribution no anarany ny Facebook ngambany mety efa voafafa satria efa ela fa ny podcast Spotify koa jerevo satria ny Spotify koa matetika no tena mahatahiry zavatra be deaibe midira Spotify dia jereo manaova midira amin'ny chaîne RGL dia ataovany recherche zay ary samita in'Andriamanitra daholo mirary soa atsika rehetra.